Samaratelo fa ity makety ity ny makety voalohany zany eto amboniny tany momba ny sariny Madagasikara misy an'ireo nosy malagasy marobe ireo. Ity dia natao salamhoe diasa fa tsy natao araky marotrefy satria na ny FDM mara dia voafina fa fefanjanahantany amin'ny ankapobeny tsy samamoaka an'io raha io. Zay mahatonga an'izy manao hoe na any amin'ny fampianarana ara tsy avoaka ny tena marina. Tovavy kely 20 taona zay antsoina hoe ekaja zay a nanao ty sary ity zany no azo raisina amin'ny tantara ipetraka eto amin'izao tontolo zay to Madagasikara. Voalohany sary mivaingana momba n'izany Madagasikara zany a miaraka amiketo roketo amin'izao taonjato iaratsika izao. Ivoatra io ary ivoatra tsikelikely tsy amelantsika raha tsy mifanaraka amin'ny marotrefy, tsy amelantsika raha tsy miverina avoaka ny FDM sy namana ny Elinany manao hoe ity ny tena izy momba Madagasikara. Tsy amelantsika raha tsy tonga ny Elinany sy namany manao hoe voaka ny fianarana eto Madagasikara fa ary tsy amelantsika raha tsy ny fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy ny filerena zay misy eo aminy. Populasy tompoko vavy manisitra fatatatsiaritra ihany zay aseho atsika ny ACS zay mikarakara an'izao raha zao dia mitady olona tanora mba hanao zany makety sy namana Madagasikara zany ka mahafany mampiserazanareo izy no nanao zany makety zany tovavy tanora zay 20 taona na makety ka dia raha soa atsika rehetrarehetra toko tsara ihany ny afantarana an'izany. Tena nataon'ny ACS mihitsy hoe izy ara ny tanora alainy amin'izany fa tsy ny lehibebe ohatranay ACS dia izy no isany anankiray namaiky anao an'izany.